Totosa nisy folisanjato ny asa izany tanterana tao anatin'ny asa tanamandro na nadiovana lakandrano afara miatrika ny fotoam-pahavaratra sy ny fotoanan'ny rivontoza tao anevo ny fokotany ambody fotsy sy ampitatafika vaovao. Fiara-miasa tamin'ny kandida laharana voalohany Radraparaoelina sy ny orinasa lehibe iray ary ny komena ampitatafika ny fahavitan'izany asa izany. Vatan-dehilahy sy olona hatrany amin'ny 700 no sandaina vola 7,000 ariary isan'andro. Fanandritsy ny fotoana ihany koa dia nisy ny lalao izay nahazona loka ny arana tamin'ny kandida Radraparaoelina izay nahafahan'ireo mponina nahazo loka nitanterana teny an-tany Menabe, izany hoe vita ny asa fa sady ny alavoly ihany koa niaraka tamin'ity kandida laharana voalohany ao amin'ny komena ampitatafika ity. Fampivavahana idotronam-bavaka ny fotoana rehetra ho an'ny fampelezan-kevitra sy ny maha-kandida azy kosa no tanterahana ny alahady ho avy izao etsy amin'ny Afrikam ambody afotsy. Laha mitsena vahiny moa zany amin'ny ankapobeny dia hoe miasa zany ataontsika hoe vita amin'ny 70 isan-jato ny asa. Misy tsy maintsy alamina kely any le izy, fa kelikely sisa le asa dia afaka mitorina tsara le rano. Misy moa ny atao hoe bassin tampon ihany ao anatin'le izy, misy abeana avina rano takina izay vao tena mitorina koa le rano, izay tampon azy, parce canal tampon le izy. Fa na izany-katy zany ary dia efa azo lazaina hoe efa vonona miatrika ny fahavaratra sy ny cyclone ny vahoaka eto n'ity fokotany ampitatafika vaovao ity sy ny fokotany ambody fotsy asa nataon'ny kandida laharana voalohany ary atolotra tanteraka amin'ny komuna izany asa izany. Izay ara-teknika dia ny kolasy sy ny komuna ary ny ekipan'ny kandida numéro 1 ny farindina nanatanteraka amin'ilay asa. Ny ara-bola kosa dia ny kandida numéro 1 sy ny mpamatsy volana no miaraka teto. Mety hitohy amin'ny fokotany hafa ve izy ity? Mitohy fa endrika fanadiovana fa tsy curazona canal fa fanadiovana fao be. Izay mety ho endrik'ilay amin'ny fokotany hafa indray dia satria alohan'ny mbola anatin'ny pré-campagne tsika dia mety misy solom-palady ihany atao anatin'io zany, fa tsy maintsy vola mandinika amin'ny resaka budget izany izay vao afaka minaingy azy. Fa ny azo antoka aloha amin'ny herinandro iny izy fanadiovana fao be. Ny manohy na efa fiarah-miasa tamin'ny fondation polonaise teo dia mangataka bonbon, izay no fiarah-miasa amin'ny ankapobeny ampitatafika. Misy ny olona fa tsy tena masika be ohatran'ny any vohatra ary betsaka eto mifatsakana dia hanao fatsakana public izay zany no fanambinay aoriana kely satria le fondation tenana ihany no mitondra azy dia mba miaraka amin'ny ekipanay dia hanao na ety amin'ny manamorona an'ity lalam-pirenena voalohany ity ary mety hanao rano mamay-poana. Dia voalohany teny aloha saotran'Andriamanitra satria tanteraka soa tsara ny asa ny arahany ombinatika tamin'ny kolasy dia komuna indrindra ny kandida numéro 1 Radraparaoelina izay be ny tanàna teo aloha. Ary tsara ny manamarika fa ny asa fanadiovana ny tatatra sahala amin'izao fitsenaina ny fahavaratra ho avy dia ao programme n'asa ny kandida numéro 1 hatramin'izay isan-taona. Izay tsy miandry orana tonga vao mikiropaka manadio tatatra sy manala amin'ny fako amin'ny tatatra manitatra ny tatatra, fa efa programme n'asa efa napetrany tamin'ny taona maro tamin'ny tantàna teo. Ny anjara ndraikizay moa dia fanatohizana ny fanohizana ny raha ankapobeny andavanandro dia isaorana izy fa izy na mety olo-tanana satria raha tsika nalala araka ny teny teo izy ny antoka ny lahiny rehetra tao anatin'izay fanaovana fanatanterahana ny asa nandritra ny telo herinandro izay mitetina vola maromaro 7,000 ariary isan'olona ho an'olona le 700 dia isaorana be dia be satria raha ny komuna no andraikitra an'izay mety ho sahirakirana ihany fa fampidiram-bola moa zany marefirefy ihany satria maro mety amin'ny komuna ampitatafika ny tsy mahalohetra ny vahoaka izay entanina. Ao ary moa misy kandida tsy nalohan'ny hetra ny efa taona dia mba entanina fa adidy masina ahafahana makoto.